Tonga klasy tovovavy tonga soa atao anatin'izao fandarana manokana zao tsika eto amin'ny TV Presse Mada miaraba ampanajana tsika mpanaraka ny fandarana miaraba ihany koa ny vahintsika nasena moa amin'izao fotoana zao Andriamato Frero Dilo Aminoara efa ny vahiny tato anatin'izao fandarana zao miaraba tompoko. Vola tena aloha miaraba ny mpanaraka fandarana ato amin'ny TV Presse Mada ary ho an'izay mbola tsy mahalala moa zany a ny amin'ny maha pitarika ny hetsika mena bandeau rouge no iresahana eto androany. Mazava ho azy zany a ny hetsika mena bandeau rouge eto a tsy ho hainay ny Tsiarahaba ny filohan'ny mpitantana ny firenena amin'izao fotoana zao a colonel Mikael satria ny hetsika bandeau rouge anisany mpitolona nanao antsoantso talohany mbola tsy fahavakisany io 13 mai io a ny ho fandraisana andraikitsy ny mpitandro filaminana sy ny ray aman-dreny ara-panahy sy ny ara-jazana namaly ny antsonay a ny miaramila avy ao amin'ny kapisaty a amin'ny alalan'ny colonel lasa filoha io ka androany anefa tafapetraka amin'io toeran'io izy a hafaliana tsy omby-tsatsa ny avy aty aminay hetsika mena bandeau rouge fa naizanona tsy zany a tsara koa ny manamarika fa ny hetsika mena bandeau rouge a anisan'ilay tsy nazo fanasana fa ratsy koa ny mandainga fa efa nitafahaona amin'io chef d'état io a ny hetsika mena bandeau rouge a talohan'io serment zay nataony omaly iny fa misy gaga mako naminy nareo tsy tonga nanotsona tsy nahazo fanasana tompoko zahay a de mino aho fa mety voafetsa koa ny olona hiatsika an'le izy angambany ny antony mety tsy nahazahoana zay fa tsy fanomezantsiny tototra be koa ry zareo a sady raha ny hevitsay koa mahakasika an'le serment mety tsy de tena any angamba ny lalana mety ho nomenay raha sosikevitra avy aty aminay hetsika mena bandeau rouge no nilaina fa eto moa zahay androany a hanazava ny fombafomba fijerinay a entina hanatanterahana sy handaminana an'ilay firenena aorian'ny fanjaisana fanapakevitra hitondrasan'ny miaramila zay amin'ny alalan'ny colonel Mikael filoha colonel Mikael zao a ilay firenena ka avy atsany aho tonga de mitondra n'le teny hevitra mitondra n'ilay sosikevitra tsy fanomezantsino izy zahay io fa amitsika miteny zao a efa maro ny zavatra tsy karitsay mety mandeha amits'izy kanefa zavatra vo manomboka io a tolo-kevitra no azo atao fa tsy kera tsy de hitanisa zava-petsaka zay a fa vo vita io ny serment za tsy hiditra amin'ny hoe mety va le serment sa tsy mety a fa iny vita fa zahay eto miteny hoe mahitsy zay le miteny matoa zahay teto ny tolona ary ny antsoantso anareo miaramila mazava ho azy tsy nahavita zahay a mpanao politiky na de tsy nahavita nefa zahay a manalanjany koa ny tolona zay efa nataonay aman-taonany maro tsara tsy pihana koa fa ny tolona tsy le nanomboka tamin'iny 25 iny any a fa efa ntaonany maro a ny tolona zay niarahana mpanao politika teto a sy ny vahoaka malagasy ka androany anefa tonga amin'io toeran'io nareo a noho ny fitahin'Andriamanitra atsika rehetra naheny ny antsoantsonay ka raha ny sy hitsy ny hetsika mena bandeau rouge raha mitondra sosikevitra voalohany noho ny hetahetany mpitolona rehetra manerana nosy dia somary sandaikatra ihany mpitolona mahita iretsy solombavam-bahoaka irimarya zay mbola mibontsina atako mibontsina satria ny sasany ary a mamoaka vava mihitsiny a eo anivon'ireo mpitolona any amin'ny faritra hoe mbola zahay reto hoe
Inona zao nareo nytolona eo? Mbola zay zao ny député. Nefa ny sasany fantatsatsotso zao a fa nasolo-mavambahoaka azy de halabato. Nasolo-mavambahoaka azy a de nizy tao anatin'le fitondrana teo taloha de natao zay nahalany azy. Ka zay zavatra zay tondrasanay hafatra ho an'ny vahoaka malagasy sy itondrasanay hafatra manokana ho anao Andriamatoa filoha ny Repoblika zay voavy nanao serment mbola tsy tara. Marina fa mety misy no alay-panahy eto tsy resaka olona no olana hoe misy olona efa filohan'ny androm-panjakana eo am'izao ary zay faly mazanaky toliara fa eto tsy resaka olona fa firenena no resaka. Raha misy tompoko ny olona tsy kombakomba ny tondrasanay faisana zay mpanohitra sy zay vahoaka malagasy a de tsy afabela ny solom-bavamboaka maro anisa tao amin'ny anterneram-pirenena io. Ahoana ny agaganay androany raha toaka tsy noravaina io anterneram-pirenena io. Ny fanjavana ny bromaharitra tsy zay ny hetaheta ny mpitolona fa matoa mitolona ny olo anankiray a matoa mitondra vahaolana ny olo anankiray a dia maniry ny ho fanjaisana andraikitra ho nafanovana n'lay rafitra. Zahay tompoko dia mitaky ny fanjavana anio anterneram-pirenena io satria mazava ho azy ny tondrasana ny firenena am'izao fotoana zao a fa efa tetezamita io ninona ny fanomezana ny anarana ka aminay a manana rafitra enkeny lalàna zany tetezamita zany. Azo ovaina io na assemblée constituante, azo ovaina na conseil supérieur de la transition. Inona ny antony? Ny antony voalohany indrindra esorina reo olona nanabotsy firenena de ny solom-bavamboaka maro anisa. Mazava ho azy omena anjaikitra lay olona manana fijery vaovao entina hanova rafitra eto amin'ny firenena. Ahoana moa no atokisanay mpitolona ho an'olona zay tsy mena mivadika, tsy mena mivadika ny solom-bavamboaka maro anisa satria ny antony de tsotra. Tsy mena tsery izy a ny azakazaka nanao empêchement n'lay filoha zay nitopoiny mandresy ny taona maro noho ny fitiava moninaitra diso tafahoatra. De ahoana Andriamatoa filoha ny fijerinay mpitolona ka hanananay fitokisana fa reo olona reo a de tsy hanao empêchement anao a apitso afaka apitso. Sosokevitra va ty aminay andao isika rehetra ialoha lalan'ireo lehibe mpiangonana rehetra na ny FFKM na ny fiangonana zanjy eny arany ny silamo malagasy loloavan'ireo ray aman-dreny isan-drazana, isam-poko, ny ampanjaka, ny atangalamena, ny azomanga, ny olobe hanao fikanan-doha tsika sosokevitsy avy aminay irinay ny isian'izay satria mazava ho azy rehefa atao io fikanan-doha io a tsy mety hisy fehikevitra ary ny fehikevitra irinay vahoaka mpitolona de ny hananganana n'lay androm-panjakana CFM komity ny fampiavana am-pirenena satria tsy milamina ny tany na eo anivon'ny vahoaka mpanao-politika na eo anivon'ny vahoaka malagasy na eny ary na eo amin'nivonareo tafoka ka mba hialana amin'ny ady zay a aleotsika hiditra ny fikanan-doha mba hivoahany fehikevitra makadiry. Mazava ho azy fa tsy maintsy ravaina io Sénat io a ravaina ny Assemblée nationale ka rehefa ravaina io a ampidirina ny hevitsy vaovao hitondra vahaolana
ho fanovana rafitra. De tsy olana io misy olona efa nolaniny Assemblée nationale io, afaka ampidirina onjay mandeha. Nisy olom-bavam-bahoaka nahavita ny asany, nisy olom-bavam-bahoaka tsy nanabotsy firenena, fa ho an'izay nanabotsy firenena kosa tsy averina ao amin'ny Assemblée constituante io, tsy averina amin'io CST vaovao io, de mazava ho azy mbola azotsika lanina na io filohan'ny Assemblée nationale zay nylaninareo io am'izay fotoan'izay. Ary mino sy matoky aho fa ny mpitolona rehetra hanao bravo, satria mba handray andraikitra ho an'ilay fanovana izy ho an'ilay fanovana rafitra, sady hitondra anjara birikiny tao anatin'le tolona zay ny matematesany. Zay tompoko ny sosokevitra avy aty aminay, zahay tsy malay olona, ninona ny fandikanareo azy fa zahay kosa mitsipaka marindrano ho anareo solo-bavam-bahoaka namono anay tanatin'ny taona maro. Koa satria hisy manao manolo-kevitra ratsy ilay filoha vaovao zay ankatoavinay ka tsy hanaky an'io nareo, de ao ambaranay ho rem-poko, ho ren-danitsy, ho hitany vahoaka malagasy fa zay ny hetsika mena votena hiditsy eny amin'ny 13 mai, ary mampiomana ho an'izay olona na miliviliny tolona zay am'izay fotoan'izay fa na de ny ainay ara no afoya de tsy maintsy tolona zahay ho fanovana rafitra. Ka am'izay fotoana zay ho an'izay olona rehetra mahatsabo tena fa ny voafitaka tao anatin'ilay tolona de manjay azatarandroa ny hetsika mena bandorozy hanohy ny tolona ho fanavotana sy ho fanovana an'ilay rafitra. Basy aty fikavana enanay Andriamatoa filoha vaovao, tianay ianao, ankafizinay ianao, fa kosa maina zahay so de misy mpanolo tsaina ratsy ao aminao ao manoloana ny dérapage efa tsapanay am'izao fotoana zao. Tsapanay ny fombanao, za manokana zanaky Toliara lany be ny tanàna farany teo, anao fantatsiko Andriamatoa filoha, olo tsopo, olo mahay mandanjalanja, fa aza diso tsotra loatra satria zay mahatsapa nisy dérapage. Mbola tsy mendrika anao no tsika iray nandroany, fa zay nahatsapa talohan'ny sermanao petsaka ny dérapage. Fa zahay koa eto de mbola miraiki-po aminao matomany me sosokevitra anao, tianay anao azaina anao antsoantso, anao namaly ny antsoantso. Koa sarotiny zahay hetsika mena bandorozy ho fanatanterahana n'ilay fanovana rafitra. Efa nisan'izany ny fanjavana nyreo solom-bavam-bahoaka ratsy loha reo, mpanabotsy firenena reo. Zara te hanao zao hoe so de tsy anjarajoelona no ratsy teto fa reo ny voalohany indrindra, satria ny antony raha nanao ampesima reo tsy nisy vahoaka malagasy maty teto, raha nanao ampesima reo tsy tonga am'izao lay firenena, fa reo maro anisa reo no anisany rangory fototsy ny afo nahatongavana am'izao ady mangitrokitroka izao. Ka natianareo solom-bavam-bahoaka ny akabetsahanareo reo lany tamin'ny alabato, ny akabetsahanareo reo olona tsy mitsindry vahoaka malagasy, ka androaninareo mody mivadika ny filohanjarajoelona, mpahamadika ny anjarajoelona nareo, ary mbola hamadika any président Mikaely. Miala zao de zao nareo solom-bavam-bahoaka irmary, ka ho an'izay solom-bavam-bahoaka mpanohitra mbola miraikim-po am'ireo, tsy kombakomba am'ireo, mazava azy miala koa nareo solom-bavam-bahoaka mpanohitra zay tsy kombakomba am'ireo. Eto zay mandefa hafatsa manokana aminao, président sy tenina ndriana solony aiko, anaky Toliara aho ary olonao, haiko ny fitiavanao tanjazana, haiko ny fitiavanao vahoaka malagasy, mialaiha amin'ny plasy ratsy plasy io, tsy izy io miala aza manao président n'Assemblée nationale vandivandy io, miala
ny nanirianao ho filoham-pirenena ialao io ary zahay eto a mbola manara-dianao ialao io zaho raha lahinao zaho zainao mananatsy anao manome hevitsy anao ka fitahin'olo iha atsangano tsika andao hanao dialogue de atsangano ny assemblée constituante fa rehefa misy olo nihetsika bandomena anatin'io ao a de tsy metsy anao no apetsaka ho folohan zany androm-panjakana zany ary menjika anao zany ka ny anay a firenena fa tsy olombelona so de alaim-panahy ho meamen'olo hevitsy ratsy hoe ao nihetsika bandomena mitsipaka amin'ny présidentsiteny amin'ny mahafilohan'ny assemblée nationale azy tsy izy io olo falo député iromaro falo mifily anao reo tsy hoela reo de hanangam-bovona raha tsy ravaina tsy hoela reo a de hasehonjay ny mahamaro anisy azy laha tsy ravaina zay ny anay hetsika bandomena sarotiny zay mitolona sarotiny ka apetsaka ihany fitiavananao a andriamatoa chef d'état ny hetsika bandomena de vonina manjakariva rehefa iheno anay anao a anao mahasary-piaro anay androany io ka miala tsiny miala fonjo monsieur le président fa rehefa tena omenao lambosina ny hetsika bandorozy a de tsy maintsy hiaraka am'izay resy lahatsa ho aina andalam-benjay mandeha zahay mijoro ho mpanitsy izahay satria zahay efa mandresy tsy manohitsy atsony fa hanitsy anareo zay niarantolona aminay mivily ndalana hanitsy anareo zay niarantolona aminay mbola hanome voninahitsy aniry mara zay ny anay tsy filambotsy ary ave zany aleoato frérot satria efa io aloha zany no atao hoe lalak'isolana ivoaro anatin'izao sehatra zao atao anatin'ny fakakevitra ny onanareo tamin'ny filoha teo aloha hoe tsy voaresaka atao anatin'izany ny zava-misy a tsy ho nionga filoha rajoelona raha nahay niheno anay mandrisy ny firy-taona zao tena anay zao tao amy GNRMDM tao amy Gasleo NGPM farany teo hetsika mena farany teo zava volombelo nanao donjesaky farany teo a taoriany kely le Nepal zao zavatsy amiseho zao a efa nampahalalaiko ny filohanjy rajoelona efa nomeko sosikevitsy izy ny irosona amy dialogue fa indrisy anefa ny vokany nasainy tsy nalefa lay donjesaka ka ankehitriny misy filoha atsika zay voavy nanao serment ka raha izy koa tsy miheno anay reto tsy filamboatsy ary basy aty fikavany ananay zahay tsy tahiditsa amle mpanararaotsa betsaka ny hanararaotsany zao fay zao raha tsy manaraka ny tolokevitra isika mpitatana vaovao ka noho izany ny firotsahanay ny andalambe tsy hanongana fa hanitsy zay fa zahay kosa manongana nisy olo-bava-bahoaka sy ny sénateur zay nanabotsy firenena niaraka amy filohanjy rajoelona zay no aonganay fa ze metimety aminay amreo koa sy metimety amin'ny vahoaka malagasy azo ampody ao anatin'ny assemblée constituante sy CST mazava ndre zany ny etsikanareo hoe rehefa tsy ho tafiditra azo toerana zany anareo de joro eny an-dalambe za manokana aloha ny tolomako tsy hahazo toerana za zany rehefa mitady toerana de mirotsaka fa enao mitena hoe ny bandorosy tsy maintsy tokony tsy tafiditra ao anatin'lay ny mpitolona matony ny olona anankiray mitolona sady mitsikera manahevitsy izy entiny hamahana olana eto amy firenena donc ny fanjaisana anjaikitsa tsy midika hoe fitiavana seza fa ny fanjaisana anjaikitsa fiantseharana eo miantsehatra izy fa raha izy ivelan'lay fitatanana tsy mety tsy ho tafapita ilay hevitsiny fa za manokana nirotsaka aho a ho an'ny fanjaisako anjaikitsy zay na dia nangalarina ny vato toerana any amy filatsahana ny matematesako ka raha miresaka an'izay anao a raha ny loziky ny politika za efa nitaky ho an'ireo ben'ny tanàna no resena noho ny antony politiky nefa lany tokony hapetsaka avy atsany izy reny fa ho an'izay ben'ny tanàna
zay nampanjesena noho ny tsy kombakomba ratsy satria mpanao ny mpitondra tokony destituena koa reny arodana koa reny miaraka amin'ny député zay ratsy reny. Zay zany sosokevitra ty aminay. Zahay eto koa de mitaky ny fanjavana mba hisen'ny fifidianana mazava ny lehibe ny fokotany manerana ny nosy. Sosokevitra daholo zany. Fa zany rehetra zany lolohavany dialogue national na concertation national. Zay anjasana tsy manina ny dialogue national. Asaitsika koa reo mpitondra atao taloha ny TGV tsy manino atao ambony latabatsy. Ny mitarika an'izay araky ny sosokevitra avy aty mihetsika bandorozya dia ny filoha am'izao fotoan'izao sy ny ray aman-dreny ara-panahy sy nganiko manokana le ray aman-dreny ara-panahy mila velatra FFKM fiangonana zanjiny ny Silamo malagasy, ny ray aman-dreny ara-drazana rehetrarehetra Ampanjaka, Tangalamena, Sojabe, Olobe, Azomanga reny ireo no mialoha lalanazy ary manjinja azy. Fa ny fanirinay moa zany ny ho fampijorana faran'izay haingana n'le hoe CFM komity mifampihavana-pirenena be dia be ny olona manana dokimany zany niaraka amin'ny filoha hajaina Zafelbera ho manjo fiadanana izy. Zahay tsy tanora miteniteny foana fa tanora maharaka tantara ary tanora déterminé rehefa nao zavatra ary tsy pisolelaka zany zany ny anay. Tsy somary hoe molo lavalava na aritrafiriny zay atao hoe fikonan-do zay mitondra raha nefa mandeha ny sosialim-bahoaka mitotonga na ahoana no ahafahana hoe mametrana zay anatina fotoana foy zany mba io ne lavalava ihany zay roa taona zay. Io sosialim-bahoaka io sarotra vahana raha tsy misy ny fikaonan-doan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny dialogue. Io tsy zavatra hoe atao petatoko te voavahandroany. Etsika bandorozy moa manaraotra ihany. Zahay ne afaka manolo-kevitsy. Efa misy zavatra nataon'ny fitondrana teo taloha, zay le continuité de l'État. Misy zavatra alain'olo isam-bolana reny tsy tokony ho ravaina reny. Mitady vahaolana mitondra ankehitriny tsy anjavana reny. Ny hitomboany reny tokony ataotsika. Zay zavatra tsara atao anaty fitondrana taloha zay mba hisitsahany le vahoaka le tombotsoa iny tsy ravaina azo atao daholo zany. Fa ninona ho no ataotsika nisy ady teto, ninona ataotsika crise le firenena tsy maintsy dialogue no mamahany zany. Ary za eto de miangavy anao andriamatoa filoha aza maika be anao hametsaka ny gouvernement eo. Ampitantano aloha reo secrétaire général anivon'ny ministère rehetra fondromaika fa andao hanao dialogue hivoahany zay tena olona atao ministre sy ny mambarany gouvernement enkeny be sy ny maro. Fa mino sy matoka fa hilamina ny firenena ary ho voavaha ireo olana mianjady avoaka malagasy tsy ny vitan'olona amandrisy ny taona maro. Zay tompony hevitra avy aty aminay. Makasitraka anao Andriamatoa Frérot dilo amin'ny noara moa zany ary isan'ny atao mpikambana atao anatin'ny RMDM ianao moa ny folohan'ny tanora am'izany any amin'ny faritra atsimo iny efa be ny tanàna lany fa nivadika moa ny tantara tarehazany toeran'izany nanaiky hitondra ny tsara ho fantatra sy ny sosokevitra ho amin'izao fijoroany ny fitondrana vaovao zao asa afatra ho an'ny mpijery atsika sy ny any amin'ny faritra Toliara rehetra. Hafatra ho an'ny mpijery aloha ho antsika zanjy ZNZ aza fampihafahafa tsika satria la ny constat hita zany efa manao politika ny akabetsahanareo am'izao satria ny antony ilazana an'izay efa hitanay maro ny ZNZ mampiditra CV rehefa mitady poste politika de efa manao politika mety zay fandraisana andraiky tsy zay ary menjika anareo hampidirina am'izany na io assemblée constituante takina io nareo ane tsinjovinay am'izany hitondra ny etaetanareo hitondra n'lay fanovana rafitra enkena io fa kosa aza manao zavatra torapo reto zahay zokinareo mitovitovy saranga atsika io mifanantona raha mba mitovy ihany ny hevitra andao hiaraka hanitsy tsy paiko le filazana hoe hanohitra tsika efa tsy manohitra fanjakana atsika zao mitatana zao
fa ndao tsika hanitsy fa mbola tsy tara. Mbola tsy tara. Ka hafatsy aminareo zany a, nareo mpanao politika rehetra, indrindra fa nareo zanjo mahaleo mahalasana, andao ifanatona itsika rehefa tena misy tsy fahafahampo tao anatin'le tolona, tao anatin'izao fandresena zao. De hafatra koa ho anao ndre matao filoha, mbola tsy vita ny ady. Zay mahatsapa, na eo anivonareo tafika, na eo anivon'ny mpanao politika, mbola tsy vita ny ady. Ary miangavanao zay ndre matao filoha, mila mailo manjakariva anao. Na eo anivon'ireo mpanolotsaina mety hamerindalana anao, na eo anivon'ny fiarovana ny ainao sy ny fianakavianao, mila mitanjina, mila mailo manjakariva. Satria tsy hainao ny fon'ny olo zay malahelo kany, na eo anivon'ny tafika zay, na eo anivon'ny mpanao politika. Mila mailo, sarotiny aminao izahay mpitolona, sarotiny amin'ny fiainanao zahay. Fa etsy andany mila mahay miheno, mila mahay miheno. Rehetra zahay afaka manolotanana anao miaraka amin'ny GNZ, miaraka amin'ny mpitolona rehetra. Raha mety ny ataonay a, de mifampiantsoa, tonga zahay. Satria anao namaly ny hitahitanay a, ary mankasitsaka anao. Andriamanitra hitahy anao sy ny fianakavianao a, ho voaro anao a am'izay mihevitratsy anao. Fa miangavy ny bandorozy a, mahaiza miheno anay, mahaiza miheno vahoaka malagasy a, fa tenim-bahoaka io a, tenin'Andriamanitra. Masina ny tolona, misaotra tompoko lahy, mankasitsaka tompoko vavy. Ya, tapitra ihany koa ny fiarahana isaorana ingasika ampijerina raraka hatramin'ny farany izao fandarana manokana izao a. Inona sy antenana fa mbola hivoatra moa ny toe-draharaha-pirenena, mbola hifankahita sy mbola anaika amin'ny fanasana ianareo rindrinao a, vao manomboka moa ny tolona araka ny nambara teo fa tsy hoe tapitra teo fa dia mankasitraka anao le mato frero nanaiky hoasainy ny fandarana. Mankasitraka tompoko. Dia izay ihany koa no ametrahako ny mandrapitafa sy mandraparesaka ho antsika tompoko lahy sy tompoko vavy, veloma tompoko.